fanaovana tatitra ho an'ny vahoaka matahotra ny antoko-panohitra ny fitondram-panjakana fanampiana ny tantsaha eto Madagasikara tsy lahara-pamehana ho an'ny mpitondra janoary hatramin'ny septambra 2024 5:30 ny lozana teraky ny moto 7:20 ny naman'ny ainy alatsinainy 2 novambra 2024 miraba tomboky lafinaritra tomboky vavy tonga soa anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao ny MBS indray ianao amin'ity volana vaovao an'ny herinandro vaovao ity ihany koa ny volana novambra manasanao ampitiavana ampanajana izay toetra iaraka amin'ny MBS hatramin'ny farany ao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao ity ampiandohana dia nitatitry ny solombam-bahoaka niaraka tamin'ny vonan'ny panorama ary ny teo anivon'ny antokotiko Madagasikara sy ireo eo anivon'ny mpanohatra tany Fianaratsoa no entintsika manokatra ity vaovao ity nitoy ny fanakanana ataon'ny fitondram-panjakana ireo solombam-bahoaka tiko Madagasikara izay anao tatitra ho an'ny vahoaka malagasy tany Fianaratsoa nambaran'ny solombam-bahoaka Fidèle Razara-Pierre izay solombam-bahoaka ny Madagasikara moa fa fahalemeny ny mpitondra fanjakana ny manakana ny fihetsika ataon'ny mpitondra sy ny mpanohatra tahaka izany fanadidiny mialy raronombana sary ny tahiriny aina no hirahiraina trano fa vitsy anisany antoko-panohitra eto Madagasikara tsy arakaraka izay voalaza nefa ny zavatra hita fa toa lasa miteraka ururun-tsaina ho an'ny fitondrana ankehitriny ny hetsika ataon'ny antoko-panohitra raha tsy laza fa tsy ny fitetezam-paritra ataon'ny solombavambahoaka atsimo anao tatitra amin'ny vahoaka malagasy nandeha ny fanakanana tany Mahajanga ary nosakanana sy nitadiavana hevitra tsy ahatanterahany indray ny tany Fianaratsoa fanontaniana mipetraka ny hoe matahotra ny antoko-panohitra izay nolazaina fa tsy misy afa-tsy enina isan-jato ve ny fitondram-panjakana raha ohatra ka vitsy anisa le mpanohitra inona ary zany no tokony abeahan'le fanjakana inona ny tokony ampatahotra azy ary nola ia dia mandrovitsy le mpitondra fanjakana zany ao anatin'le izy lasa mandika lalàna no lay tahotra zany isaky miteny dia mametraka foana hoe ka olona vitsy kely reo tsy nahazo olona reo magaga ny zavatra lazainao tsy mahazo olona anaovanao fandaniam-potoana mihitsy manazava azy mamaly azy zany zavatra tsy nahazo olona zany tsy tokony isy rarahinao zay tsy nahazo olona mihitsy raha olona vitsy kely tsy tokony asanao saina mihitsy hoe inona moa zany dia tena amoahanao polisy zandary tafika hiaro toerana anankiray mifefy nambaran'ity solombavambahoaka ny Madagasikara ity ihany koa fa tsy tantaratra eto Madagasikara intsony izany atao hoe fahalalahana maneho hevitra izany lay fanapa-kevitra nanakana n'le zavatra natao teto Fianaratsoa omaly dia taratry ny fahalemeny ny fanjakana ary enatry ny fanjakana manoloana n'izao tontolo zao amin'ity fisin'ny fahafahana maneho hevitra liberté d'expression fahalalahana maneho hevitra zay fondement ny république raha ohatra ka tsy fatany mpitondra amin'izao fotoana zao zany dia say mba mamadibadika boky izy dia manontany ny fomba nanazavany ny président Chirac an'izany hoe inona ny atao hoe liberté d'expression marina moa fa vita ihany ny tatitra nataon'ny solombavambahoaka voafidy tamin'ny anarany antoko-timo na dia teny amin'ny arabe aza no nanatanterahana izany maimaika voronlanina tokoa ny vahoaka ny Fianaratsoa ny sabotsy lasa teo tsy indrindona ny andro isy vesa tsy isy ny tatitra satria dia fanandrangaranga fampitahorana sahady mialoha ny mpitandro ny filaminana tany antoerana dia tsy nody maina ireo vahoaka fa nisy ny fionany tamin'ny solombavambahoaka Sivy Menadavy amin'ny antokotiko Madagasikara fanady adina eo amin'ny sariny Mathieu Princy naharitra 5:30 minitra ny fifampiresahana teo amin'ny solombavambahoaka sy ny mpitandro ny filaminana nandresy lahatra ireo solombavambahoaka ny idirana ao Magro izay toerana manokana sady milamina voatondro anatanterahana ny tatitra azo apitao sady tsy atao makomiditra amin'ny propriété privée mihidy io mbola tsy miteny zany hoe tsy mivoa hoe mitondra olona zay fa izahay ireo afaka makao zay sady tsy afaka makao satria nareo amin'izao fotoana zao miaraka amin'ireto olona reto ny olona zao nge ry ny olona nge sa efa zay eto mahita nareo sady tsy manapaka lalana no tsy nanatina anakaty fa natenena eo nareo dia mijanony eo izy allo tsara tsika aksa maka samy assumer responsabilité nareo zao no manery ny olona mijanona morovory ao anatin'ny arabe satria raha ohatra ka navelanareo zay ny tonga dia niditra tao dia tsy mamory olona ty amin'ny arabe fa tena ao anatin'ny propriété privée ao anatin'ny toerana mifefy
zao le olona voatery lasa mijanona eny amin'ny arabe nareo zany zao no responsable ny mahatonga ny olona mijanona eny tsisy fanamafisam-peo tsika zao eto miresaka dia fakahentsaoatsony eto izy dia eto izy no atao aleo manakadalana eto zay ka zay ke le mahatonga sécurisé tsara eno rehefa tsy mety le vahoaka dia nareo ny tonay miditra ao le misana fa 200 eo nareo anaovana tatitsy nareo tsy atrano no nasetry ny mpitandro ny filaminana ny fifampidiniana teto any heriny dia tao anaty arabeny navelany reto farany hitafa tamin'ny vahoaka ny député amin'izao fotoana zao tsika dia hitantsika efa hoe tsy azo idirana hono eo na inona resaka efa natao tamin'ny mpitandro filaminana teo dia hoe tsy azo idirana mihitsy zany hoe ny zavatra zay atao anatiny propriété privé fananan'olona manokana io ary toerana mifefy dia tsy azo ampiasaina tsony satria zay ny tia mpitondra fanjakana zay ny baiko midina tsy eketsika zany a fa dia mbola ho hitatsika izay toyany amin'ny manaraka fa tsika tsy manaiky an'izao zavatra zao fantatray dia fantatray zay mame baiko any fa nareo nge milaza fa mamim-bahoaka nareo milaza fa maro anisy ka reto député vitsy anisa reto sy reto vahoaka reto ve dia atahoranareo raha izany maninona no asianandreo mpitandro filaminanareo lazaina fa hoe 200 ihany no azo vorina raha reo isan'ireo mpitandro filaminanareo dia efa nitenenina teo hoe nareo reo dia efa misy 200 a andao arenareo anaovanay tatitra rehefa zany anay tonga ty tsahanako rotana fa anay tonga ty anao tatitra ka manina ro tsy avelanao tatitra agnay ka zaro i ka isoratsika ny mpitandro filaminana ny fifanajana tsy hoe tsy nanomezana lalana atsika hiditra tao a fa ny fifanajana dia zao sa mila misy mikorotana atsika mandeha milamina tsara tsy hoe sa dia atao hoe tsika ndrairina nao ina teo fa na andeha sotra andreo ary aloha hoe vitany tarina teto vitany tatsy nareo a mandeha moramora tsy amikitikitika ninina sady ataondreo hoe dia namaky an'izany manery delina kely sy député andra sy ny député dim sa nisy an'izay teto atolotra ho anareo rehetra amin'ny fisaorana misaotra fa mifakahita tava ihany sika etanareo dia tonga ia miaraka amin'ny reto namana be da be reto anangatanana zahay fisaorana anareo député rehetrarehetra mitonytolona tsy maintsy ataon'ny solombavambahoaka ny tatitra eran'ny Madagasikara ny fampahafantarana ny vahoaka ny zava-misy eto amin'ny firenena ny famosahana ny marina sy ny fikatsahana ny demokrasia toerana faefatra no tsidian'ny solombavambahoaka tiako Madagasikara natao anatin'ny fanaovana tatitra Ifenaratsoa niaraka tamin'ireo vondrona panoramasiny teo anivon'ny RMDM na dia tsy tafiditra tao anatin'ny kianjan'ny Magro aza ireo vahoaka ny sabotsy 3 oktobra lasa teo dia namosaka ny heviny any rehefa manoloana ny mpanao gazety fa na dia tiany eo amin'ny sariny Mathieu Prince atrany efa ela no ny andrasan'ny vahoaka ny Fianaratsoa fatratra izao fionana tamin'ireo solombavambahoaka anao tatitra izao fiondakoloso tokana foana mantsy hatramin'izay ny reny izy ireo tsy nampihemotra ny fanakanana miandro ny tatitry ny député moa zany zay député de Madagasikara dia raha ny zava-misy eto nefa amin'izao fotoana izao fotoana amiroa dia ohatran'ny mpitandro filaminana be no eto dia ohatran'ny mametraka ihany izay vahoaka amin'ny Fianaratsoa hoe izany ve ny demokrasia apetraka eto amin'ity firenena ity tatitra no andrasan'ilay vahoaka nefa ohatran'ny mpitandro filaminana be dia be manakana an'ilay vahoaka ka tokony manana zo zany ny vahoaka tsirairay mba hihainy tatitra na avy amin'ny mpitondra fanjakana zany na avy amin'ny mpanohatra dia izay ny tadiavin'ny vahoaka inona marina zava-mity eto anatin'ity firenena ity fa tsy izao ny demokrasia zay zany raha tonga eto dia hihainy tatitra ny député tonga mahaloha zay satria lazaina fa 200 ihany no mahazo miditra ao dia tonga loaloha teto rehefa tonga eto nefa dia mpitandro filaminana no manemitra ty toeran'ny Magro ty tsy mahazo miditra ao tsy any avelany anga izay no anao fa ao amin'ny Magro ny enceinte ny Magro ka izahay te hihainy tatitra tatitry ny vahoaka ny député rabe ny tsy manao tatitra ka ny manao tatitra mahaliana anay indray no tsy amelana anay raha elo zany zao fahitana zao zava-misanga zao satria hitanao na tsony zay ho avy dia zao no hita zao zavatra hita maso zao ozy hoe tena
aminay dia tsy akena intsony zao fa fanavana fampiretampiretetana ny izy ty ny vahoaka zao e sy ny tenena fa tena tovoka be ny fonay dia tena tsy hitako izay tiako tenenina fa aloha izany aloha dia tsotra io e na ny mpitondra fanjakana dia tsy mahay an'izany demokrasia zany ary mitory an'ilay tsy fanajana ny zon'olombelona tonga jena eny hoe izy tatitra ho ataon'ny solombavam-bahoaka nivoaka fianarantsoa dia mba aliana amin'izany taty zany zay satria ho ana firenena zany zay natongavana eto aloha izay ihany zay zany zao zava-misy dia zao hitanareo zao tsy avela manatona any a tsy avela ena le tatitra hoe inona le tatitra zany dia zao raha ny solombavam-bahoaka sasany menonao a dia ohatrany hoe mandeha izy ty ny zavatra misy nefany a raha mahita fa tsy mandeha tao arin'ity fionany ity dia nisy ihany koa ireo nanao toram-po izay diboka faliana nisy ireo naneo ny alahelony ary misy ny fangatahana hafa mihitsy ka zay tia matra amina kely anay lam dia milainay tia manay zoly a zany tena ilainay zay raha valy tia mivadika zay anay tsy mba frantsay fa matra tanindrazana zay tena matra frantsay mivatra Madagasikara afaka miresaka tia matra dia pro de vote ny tima zao banzao tary mivatra tia maheringeriny nao élément daholo zao élément daholo zao matarandolo pro de vote daholo zao a ny anahy zany zavatra mba tiako tenenina hoe dia ina moa le doublon amafiso a satria tsy lany izy a fa zay ny lany eny tao tarandoly a fa maninona lany izy tany a zay mba meritreritra zay aetena am'izay le doublon fa vita le amena aleo etsika io 6% le olona nefa maninona zao a io tsy mahita sesy le olona efa lasa ny deputety le tsotsy ny olona sahirana le vahoaka sahirana na mividy any le malagasy vera tena na mividy lazaka anaty lavaka atakaly ny deputety tsy misy ry any reny fidèle ngamba fa marodrefy mpandrefesana hoentina mandrefy ny firenena ray ho mandroso ny firoborobon'ny toekarena misy ao aminy mbola olana lehibe nefa izany eto Madagasikara satria dia ny ministera sy ny minisitra tompona andraikitra mihitsy no miravoravo tanana amin'izao fotoana izao mialy rary nombana sy tahiriny aina tsy misy mandeha amin'ny laony ny fitantanan-drara eto amin'ny firenena isan'izany fa piroboroboana ny toekarena sy ny fitantanam-bola toa tsy mahafantatra ny andraikitra sy ny antom-pisiny akory ny ministra tompona andraikitra fa dia napetraka izao fitondrana izao hoe eo amin'ny toerany fotsiny ihany fitondrana teteza mita mbola azo lazaina hoe nanana olona tsara kokoa ny fitondrana Andry Rajoelina teo amin'ny ministeran'ny toekarena sy ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola zaraina roana zava-tsara ireo ministera ireo tamin'izany fotoana zany zava-misy amin'izao fotoana zao a tamin'izany fotoana zany ny ministra ny fitantanam-bola sy teti-bola Andriamatoa Rajoelina Rampelina filoha teo aloha ministra ny toekarena tamin'izany tadidiko tsara Fiainana Richard niaraka tamin'ny industrie natanjaka mihitsy nisy fotoana nandalovana Andriamatoa Benjarazafy Maleo tamin'izany toerana zany a fa teo amin'ny fotoana tadidiko hoe natanjaka tsara ny fomba ny gérena an'ilay izy na dia teteza mita ary tamin'izay fotoana zay fa amin'izao fotoana zao voafidimbahoaka Andriamatoa Andry Rajoelina ny ministra fitantanam-bola mihitsy ny hitako hoe olana amin'ilay fampiakarana ny adihevitra ara-toekarena eto amin'ny firenena mitambatra aloha le ministera raha izay nametrahan'ny mpanao gazety fanontaniana izy tamin'ny fanokafana fivorianay solombavam-bahoaka inona zavatra valiny teti-bola mpanjakana angeny nanontaniana anazy hoe manahoana ny LFI fa financement ny bailleur ny valiny mbola mitoy ihany koa ny fampanantenana tsy misy sy ny fampanofisana ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny alalan'ity ministera ny fitantanam-bola izay nilaza fa hapakatra ny ari-karena VOB ho 400 amin'ny taona 2020 sy 2020 ny fotoana tompoko dia ajaonareo ao ministera ny fitantanam-bola amin'ny fandefasana ny atotataratasy eny aminay anivony teny miram-pirenena satria hiadihevitra mikasika ny LFI io tsika ary hatreto dia mba mitenenareo fa -3 tsika zao izy ny FMI -3,2 mba hazavao zany ahoana ny impossible atongavatsika any amin'ny 4% ny taux de croissance amin'ny 2021 raha -3,2 tsika ny miainga amin'izao tsika miteny zao aiko mbola hidina ho possible ave zay atratrarana le 4% 2021 ho fampandrosoana ny firenena sy ho tombotsoa ny vahoaka malagasy dia naneo ny fahavonona ny tondra ny anjara borikiny amin'ny fandaniana sy ny fitantanana ny tedi-bola ny solombavam-bahoaka tim raha ao anatiny mangarahara tanteraka no hanaovana izany
Anisan'ny firenena manan-karena amin'ny lafin'ny fananana rano i Madagasikara ary azo ivalaparana tsara zany eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana kanefa dia tsy hain'ny mpitondra no manararaotra izany ary tsy apetra ny olona ara-pamiana ihany koa izay fa araka ity fanadihadiana hoentiny mialy rarinombana sy tahiriny hena ity. Mahatratra 4.7 milimetatra ny fitambaran'ny tapiavian'ny orana isan-taona eto Madagasikara raha tsy misy afa-tsy 2.7 milimetatra izany any Frantsa ary 2.9 ny any Maroc araka ny fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena. Mirotsaka eo anelanelan'ny volana Novambra sy Aprily ny 700 orana eto amintsika araka ny tatitra hatrany. Hatreto dia mbola hita taratra ny tsy fahampian'ny vokatra avy amin'ny tany eto an-toerana kanefa dia ny 2.7 ny vahoaka malagasy no miana ao anatin'ny fambolena sy ny fiompiana. Antony voalohany mahatonga izany tsy fanaovan'ny fitondram-panjakana lahara-pahamehana ireo tantsaha. Tokony jerena tsara lahara-pahamehana priorité fanovana trano tsy lahara-pahamehana amin'ny situation d'urgence ohatran'izao fa tsy miteraka fanatsarana sosialim-bahoaka zany. Trano lehibe zany bâtiment public tsy miteraka zany fanaovana collège mialatsiny aminao tsara zany priorité zany angambany aminy fa tsy miteraka zany atao amin'ny social-bahoaka tsy miteraka revenu zany tsy miteraka plus-value zany ho an'ny firenena amin'izao fotoana resantsika zao fa ny zavatra tokony atao dia my production agricole aingana dia aingana famokarana za zao raha ohatra ka nakany amin'ny lalana makany Majunga iny dia gaga ianao nijanona mihitsy fa tany midadasika fotsiny tsy misy fambolena nisy teo aloha hitanao mihitsy hoe nisy teo aloha fa abandonné tsy misy tsony amin'izao fotoana zao hitanao fa tena sahirana le tantsaha tsy manana masomboly izy tsy manana fitaovana izy tsy manana zezika izy dia najanony teo le izy laza aminao fa raha tsy priorité din'izao ny production agricole dia anafatra sakafotsika nefa mivolatsika dévalué zany ho lafo zany sakafo afaratsika tsy ho zakany fa efa mividin'ny vahoaka eto. Raha tsy ahivina dia efa nisy ny fanofanana ho an'ireo tantsaha-mpamokatra nanomboka ny taona 3 saingy taorian'ny fanonganam-panjakana ny taona 7 dia tsy nitohy intsony izany. Hoarana ao manontolo ao anatin'ny fandarana dinika aorianan'izao fotoana ny fampalalam-baovao zao moa ny andinindininy ny tafa ny rana tamin'ny Germaine Menjanahary teo iny fa hoentsika manohy ny fampalalam-baovao dia ny vaovao moa ny ady amin'ny kolikoly tonga teny amin'ny Bianco na ny Braomalo tena edina amin'ny kolikoly androany ny teo anivon'ny antoko APM na ny antoko politika madio mangataka fanadihadiana lalina ny amin'ny ministry ny atitany izy ireo satria dia mahatsapa fa maro loatra ny raharaha mahavoasaringitra ity ministra amperinasa ity Asinandre Malala Andry Rakoto Malala. Ity ilay taratasina beresaka misy ny sonia ministry ny atany sy ny vadiny raha écran plat no vidiana vola be miopapana nampiasaina tena miseseo ivato tsy nisy fanadihadiana intsony taoriana ny resabenandeha satria nilaza tamin'ny mpanao gazety ny tale général ny Bianco fa mila fitoniana ny fanadihadiana amin'ny tondra raha itony nitsangana androany ny antoko politika tarihy ny Baba Rakoto Arso mitaka ny fanadihadiana. Ny voalohany amin'izany dia nangataka izay fanadihadiana lalina mikasika ny kolikolim-pifidianana na ny corruption électorale mahakasika indrindra an'Andriamatoa ministry ny atitany sy ny fitsajaram-pahefana. Ratsorina zany ty teboka voalohany ty dia tao anatin'ireny fifidianana ny fanesy teto amin'ny fitany sy ny firenena ireny dia nisy ilay resaka laharana karapanondro miverimberina dia io ihany koa lay raharaha makasika mavoakasika zany an'Andriamatoa ministry ny atitany sy Ramatoa vadiny tamin'ilay resaka malaza be moa ilay resaka hoe écran plat dia tsy aferina zany fa misy karazana tsenam-barotra tsy mazava ao mamofopofona kolikoly. Tsy ny radio blanche ny écran plat irery ihany no takian'izy ireo anaovana fanadihadiana lalina fa eo ihany koa ny raha hafa. Ratsorina zany dia nisy an'ilay resaka bonbon sucette moa navatarantsika azy amin'izao fotoana izao zany dia lasa mampiteteny hoe raha ny kary ve no maneho ny ataony dia ny saka ny voatabadrambo satria fantatsika tsara fa misy ireo voaroiroy miditra ponja amin'izao fotoana izao kanefa iaraha malala fa tao ny filohan'ny CCO na ny centre de commandement opérationnel ny Covid-19 dia tsy iza fa Andriamatoa ministry ny atitany izay ny famoafao sy ny fangaro tamin'izay raha 20 miliara ariary zay ary ratsorina ihany koa dia hoe fantatsika araka ny lalàna
velona eto amin'ny tany sy ny firenena raha mihoatra ny 200 millions d'ariary ny vola kirakiraina dia tsy maintsy mahazo afakatoavana avy any amin'ny prime ministre sy ny filoham-pirenena. Tsara mampafantatra fa voatotoina indray ny asa fanaovan-gazety ety amin'ny foibeny ny Bianco. Tsy navelan'ny tompona ndraikitra niditra tao anatin'ny tokontany Bianco mantsy ny mpanao gazety na dia efa nisy aza ny fifampiresahana teo amin'ny tompona ndraikitry ny Antoka PM sy ny tao atoerana ka voatery ny andro tety ivelan'ny tamboho ny mpanao gazety. Mipetraka araka izany ny fanontaniana inona no afenina ka andrarana ny mpanao gazety sitra ao anatin'ny tokontany Bianco. Manodidina ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny fitrandrahana azo eto Madagasikara dia nisy androany ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataony teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy ateny Ambatobeteny no natanterahana izay. Njavandre Mahefa, Andra Kotomalala. Araka ny fanapahan-kevitra navokany teo anivon'ny filan-kevitra ny ministra ny faraka amin'ny 20 ny volana oktobra lasa teo dia ho tanterahina ny famoahana ireo tahirik'azo tsotra ho an'ireo mpitrandraka nahazo fahazahon-dalana izay nanakery hatramin'ny 20 ny volana janoary 2012 raha toka mbola voarara kosa ny fitrandrahana ireo azo sarobidy sy ny fitrandrahana anaty alavaojanahary toy ny andramena ny voambona sy ny hazo mainty. Isy ny fepetra manokana anarahana akaiky ny fizohina sy famoahana ireo tahirik'azo izay voalaza etsy ambony ireo. Tsy pihana amin'izany ny isian'ny fanamafisina ny fanaraha-maso ny fivezivezen'ny vokatry ny ala mba ho fisorohana no mety ho tsy fanaran-dalàna. Eloka ny fitrandrahana, ny fanapahana azo, ny fihazana biby ary ny fanakorontanana na fanimbana ny faritra rovana rehetra ary mahavoasa azy araka ny lalàna manakery ny fandikana izany. Raha tsy ahivina dia nirongatra izay tsy izy ny fanondranana azo sarobidy tao aorian'ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 izany hoe nandritra ny fitondrana teteza mita. Hatramin'izao anefa tsy mbola misy ny fanadihadiana mikasika ireny fa toveran-javony ihany. Anisan'ny vaovao misongadina hatrany ivelany ihany ny kere any Atsimonosy amin'izao fotoana izao. Apetsaka ireo vahiny na orinasa no manome fanampiana ny malagasy izay tratra ny ahitany sy ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Anisan'ny nahazo fanampiana mahery ny 700 tapitrisa ariary androany ny teo anivon'ny BNGRC anampiana ireo ny aram-boina any antoerana. Izy avy moa ireo manampy any Madagasikara ao anatin'izany ary inona ny tena ndraikitry ny fitondram-panjakana manoloana ireny. Iravirazafy Mahena sy Manora Andriamalala no mamaly izay fantanin'izay. Rano umewanai usamahare zahai somjale lungu tikanyo liapa mijale malare itarangi zai matakane itarangi zai mamijale itarangi zai romanu yaturi somuranu. Ao anaty tononkirany afatra mijalona any Atsimo, mila rano, kere, manao antso amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Distrika Sivo any toerana izao no tratran'izany kere izany. Zaza ny vehivavy bevoka no tena marefo. Nampietsi-po ity teratany vahiny ity izay monina eto Madagasikara ny zavanisy. Je voudrais remercier nos chanteurs là qui ont chanté, j'étais au bord des larmes. Ouais, l'eau c'est la vie, c'est un don de Dieu. On ne peut pas laisser des gens mourir là-bas, c'est pas possible. Excusez-moi. Rehefa tsy hita ny fanjakana malagasy, ny vahiny indray no misalama nampy ireo mila izany any Atsimo. Eo tokoa ny PNGRC, saingy mandrindra ihany no asany raha toka manolotra fanampiana ara-tsakafo, mitady fanampiana ara-bola ary mijery vahaolana maharitra ny fikambanana iraisam-pirenena samihafa. Le PAM assure par rapport à sa technicité dans les opérations, la distribution, la gestion du magasin, l'arrimage, le stockage et surtout l'élaboration des rations alimentaires. Le BNGRC assure la coordination d'urgence. Nous sommes là pour apporter un soutien, chercher des partenaires et pouvoir aider tous ceux qui souhaitent venir avec nous également. Nous avons pu réunir à ce jour encore 50 000 € et des dons de la part de Sodexo, et entre 20 et 25 000 € de la part des clubs de la Réunion, de Maurice, de Mayotte, de Rodrigue et de Madagascar. Nous soutenons 7 000 ménages, 35 000 bénéficiaires et pouvoir donner jusqu'à 3 500 000 repas.
C'est peut-être pas assez, mais c'est déjà un des bons débuts. Mais nous allons continuer jusqu'à ce que nous puissions améliorer le Sud. Noho ny tsy fisiny mangarara avy no mahatonga ny vahiny rotsaka an-tsehatra anampiny any atsimo hatraiza ny fatokisan'izy ireo ny fitondram-panjakana malagasy raha ny atotanisany vaoaka ity taona ity hatramin'ny androany roa alina sy enina tsiray-tapitrisy ny olona miaina tsy fampitsakafo farafahakeliny ka ny 5 alina sy 5 hetsy amin'ireo no maina ao anaty tsy fanjari-tsakafo any atsimo. Mbola vaovao mifampitohy amin'ny sosialy ihany dia mitombo anisa ny mpivarotra amoron-dalana sy ny mpangataka eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Betsaka ny antony mahatonga izany araka ity fanadihadiana izay nataony Ravirazafy Mahenina sy Manoran-Driamalala ity. Terenanangana trano biriky ireo main-trano teto Manarintsoa Atsinanana tsy ela akory izay. Manomboka ny alarobia izao tsy hisy intsony ny trano lay vonjimaika omena azy ireo ny fanampiana izay efa tsy nahazo ihany koa. Ny kamaroan'izy ireo anefa manantena miasa tena navery antom-pivelomana. Tamin'ny Manarintsoa miteny hoe tsy azo atao trano ny trano azo fa atao trano biriky nefa ny fitadiavanay zao tena manahirana ny andro fa avaratra izay mivarotra na ny ataonay asa izany izay hoe aiza ny hipetraka zao izay avy any am-piaramana kely dia mipetrapetraka eny asisy karabe fotsiny izay zao ny parapabetana izao ny entana tsy misy raha hoe tena mahita tombatra zao zay hoe 5 arivo 4 arivo nefa nina aiza ny anangananay trano biriky azany raha hoe tsy ho atao trano azy na trano azy ary mbola sahirana mihitsy izay raha vola raha vola izay tokony hoe ananganana trano azo izany ary mbola tsy ho hitanay manangana trano azo zao raha tena farafahakely mbola malany eo amin'ny 4 hetsy raha mbola hoe tafo fanitsy ary raha elana an'ilay tafo zordira mbola eo amin'ny 4 hetsy latsaka kely eo mitsangana trano azy miaraka ny karama mpandraha ny fanampiana atao mifanjakana indrindra fa ty trano ty aiza zay olona io ny zafikelyko varotanana nataon'io tsy misy ninona indraindray mahazo indraindray tsy mahazo ny zanany anankitelo izy tsy manambady zay zao efatrandro tsy nameny fanampiana tsony rehefa hitanao ny fitediavana tsy mahita ianao manano tena kely tsy mba misy hoe anavotra ho avy anefa ny vampitoam-pahavaratra anisan'ireo faritra iva toy ny eny Akazomanga Dotapenaka sy toerana hafa ny eto Manarintsoa Atsinanana lakan-drano feno fako sy tsentsina toy izao no hita ety. Ny olana amin'ity tatatra ity dia ity zao tsy fantatra hoe makaiza zany ny tena lalanyity fa izy ity dia eo dia tsy metsika le rano nefa ny tokony mandeha zany le izy raha ny tena marina fa tokony misy teknisianina zany ny amin'ny tsy fantako izay tompona ndraiky izay tokony malala hoe alefa makaizy ity rano ity dia mba mandeha makany le izy fa le izy mijanona eo le rano dia le olona moa manary fako eo raha malala dia vao mainka mihitsika eo dia rehefa fahavaratra ny andro dia mijaly be ety. Nitrangana loza mahatsiravina teto Antananarivo sy ny manodidina tato ato tamin'ny lozam-pifamoivoizana tsaiky ny akamaroan'izy ireo dia vokatry ny moto avokoa nisy ny fanadihadiana manokana izay natao ny Asin'Andriamalala sy Manoran-Driamalala ary Andrakotomalala makasika izay androany. Ny volana Janoary ka hatramin'ny volana Septambra lasa teo 530 be izao ireo moto niaran-doza teny amin'ny lalana teto Andrenivohitra ka ny 20 tamin'ireo dia namoy ny ainy avokoa ary ny ambiny nahitana faratrano. Raha ho an'ny farana herinandro lasa teo dia nandrika ny rà satria misy 4 be izao ireo namoy ainy no ny loza nateraky ny moto. Tao anatin'ny indroandro dia nafatesana olona 3 ny moto. Ny 30 volana Oktobra tamin'ny 6 alina teny Akadindramamy dia moto scooter anankiray nidona tamina Mercedes Sprinter. Tamin'ny fotoana io zany dia olona 2 maty. Ilay lehilahy nitondra azy maty teo eo lehilahy 30 taona. Fa ilay vehivavy niaraka taminy rehefa andalana hoentina amin'ny hopitaly dia maty ihany koa tovovavy 20 taona. Ny 30 Oktobra tamin'ny 7 ariva indray teny Ambohitrimanjaka teny amin'ny Diky misy camion mijanona amoron-dalana dia tsy hitan'ilay mpitondra moto dia tafatsofoka tany ambanin'ilay camion izy dia tonga dia maty teo eo tovolahy 30 taona. Vao maly ndraiky io zany tany Merinafony
dia nisy matin'ny accident moto ndraiky io a mifandona tamina taxi be zany hoe tamin'ny farany herinandro izy zany eo amin'ny 4 ny olona matin'ny accident moto. Raha araky ny fanazavan'ny polisy pirenena atrany dia mafy ny sazy ho an'ireo tratra mandika lala amin'ny fifamoivoizana toy ny tsy fisiany jiro amin'ny moto amin'ny andro alina ny tsy fanaovana arolosany maro hafa na mafisina izy ireo ihany koa fa noho ny tanjaky ny motera tsy mifanaraka amin'ny lanjan'ny vatan'ny moto ny tena antony mahatonga loza be indrindra tato ato. Fa ny CCC ihany koa ny trangana herisetra indrindra ny fanolanana miatra amina zaza tsy ampitoana tato ato manoloana izy indrindra dia nanao fanadiadiana manokana Injavandriamahefa sy Andra Kotomalala. Ao anatin'ny volana vitsy izay nirongatra ny trangana herisetra ara-pananana na teto andrenivohitra izany na tany amin'ny faritra saika ireo zaza tsy ampitoana avokoa nola sibatra tamin'izany. Tahaka ity trangara ity izao dia fantatra fa ny maraina teo ity fanino namony ainy ilay zazavavy kely 7 taona monja niara-ny fanolanana ny herinandro lasa teo rehefa notsabonandro maromaro tany amin'ny hopitaly. Antony maro no mety mahatonga io tranga io dia ny fidorohana zava-mahadomelona eo ihany koa anefa ny tsy fahanara-maso ataon'ny ray aman-dreny amin'ny zanany. Manentana ndrera araka izany ny avy eo anivon'ny polisy pirenena mba hanantona ny tompona andraikitra rehefa misy ny tranga tahaka izao. Ny eto anivon'ny polisy pirenena moa zany dia tsy mandefitra mihitsy amin'ny resaka fanolanana, tsy mandefitra mihitsy ary tsy manaiky fifandaminana na raharaham-pihavanana mihitsy. Ny fanentanana dia hoe na iza mahita tranga miasa amina ankizy tsy ampitoana dia afaka mametraka fitoriana avy hatrany na iza fa azo ny polisy tazonina ho tsy ambaratelo ny momba ilay mpanome vaovao fa ny zava-dehibe dia hoe sahiny laza sahiny toroka aty amin'ny polisy pirenena raha mahita trangana famolanana. Androany moa no trahateky ny avy eo anivon'ny polisy pirenena ilay tovolahy iray nahavita nanolana io zazavavy kely io. 720 ny trangana fanolanana voarainy avy eo anivon'ny polisy pirenena tao anatin'ny 2 volana izay. Hatreto anefa dia tsy andrenisam-peo mihitsy ny avy eo anivon'ny ministera sy ny fitondram-panjakana manoloana izao abibiana sesilany miseho eto amin'ny firenena izao. Ho any amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika mitodika any États-Unis ny mason'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao manoloana ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana rampitso. Fifidianana filoham-pirenena fa 750 ity tanterahana any États-Unis ity raha toka nanomboka tamin'ny 720 ny fifidianana voalohany tany antoerana i Donald Trump sy Joe Biden no hikatrika rampitso anatin'izany fifidianana izany. Araka ity faneho-kevitry ny vahoaka Amerikanina ity dia nisy ny fanadihadiany inamby ny Tsovelo Sitraka sy Tahirany Aina. Un déhanché devenu culte sur les réseaux sociaux, celui de Donald Trump à la fin de chacun de ses meetings. Raha ampitso fahatelo ny volana novambra ny fifidianana filoham-pirenena Amerikanina. Raha ny fanadihadiana amin'ny ankapobeny nataon'ireo vondrona samihafa ny antoerana dia saika miandany amin'ny Joe Biden avokoa ny ankamaroany vahoaka Amerikanina. Hita miharihary izany amin'ireo faneho-kevitra samihafa manerana ny tambazotra-tserasera sy ny isan'ny olona miaradia amin'ny andany sy ny ankilany rehefa midiny fotony. Raha ny fahitan'ireo mpamakafaka politika Amerikanina azy dia miezaka ny andresy lahatra ny vahoaka sy hanova ny tena marina mikasika ny fanadihadiana nisy tany États-Unis i Donald Trump. Isan'ny mampiendanja ny fahavitrin'ny olona naradia azy ny fitombon'ny isan'ny olona voan'ny coronavirus tany an-toerana kanefa dia mbola nivohy sy nitarika ny vahoaka ihany izy tsy hanaraka ireo fepetra manokana. Nampiamitra ny vahoaka iandany aminy koa ny nahavoan'ny coronavirus azy iray volana lasa izay. Raha ny faneho-kevitra ireo Amerikanina toy ny tany Philadelphia izao dia manahy mafy izy ireo nisy ny alabato tena mahavita izany Donald Trump ho izy ireo raha ny fomba fitondrany sy ny fanampara-pahefany no enti mandinika. Samy tsindrin-dony ireo mponina monina ny États-Unis ny amin'izay mety hitranga mandritra ny fifidianana sy izay ho tena valim-pifidianana marina. Dia ihany koa tompo-klasy tompo vavy no namarina tanteraka ny fampalalam-baovao tamin'ity 2 novambra ity akasitrahana feno ny safidinao tsy misaraka amin'ny MBS ary ampatsahivina ianao fa ao aorianan'izao fotoana izao dia ny fandarana dinika kosa indray no anasan'ny MBS anao. Mirary ny sosiny tsara indrindra tompo-klasy tompo vavy Samia Tahin'Andriamanitra.